Isaky ny kantinanta, firenena, fiarahamonina dia hitantsika fantadidin-doza ny planetantsika. Tao anatin'ny 10 taona monja dia niena 770 ny salanisan'ny bibidiana rahamaso rehetra. Zingana androy voary, tena mizotra manakaiky kokoa ny tebika mampitsimbadika makany amin'ny fahaverezan'ny zavamananaina isika, izay loza manambana ho an'ny fonenana sy ny fivelomana, ny loharano sakafontsika sy ny rano, ny fomba fiainantsika, ary mizotra makany amin'ireo tranga ireo isika, mitsonika ny ranomandry sy ny tany mivaingana, izay mampiakatra ny havon'ny ranomasina sy mamoaka entona mampidi-doza. Mandritra izany dia mbola mitohy ny fanimbala ala ao Amazonia ary mitohy ny faharinganana, izay ampiena ny rotsakorana sy ny fahafainganana ny krizy ny toetrandro. Ratsy manao zavatra aingana isika dia ho tsapana aiza ary ho tsapan'ny olona rehetra ny fiantraikany. Andao hifanome tanana isika mba hisorohana ny fahasiban'ny ny planetantsika. Ilaina ny fiarah-mentan'ny tsirairay, ny orinasa, ireo mpitondra firenena mba hanao hetsika maika satria miankina amin'izany ny fiainantsika. Fantatsika izay tokony atao, andao hiara-iasa aingana kokoa.